Jaona 2:10. Ny andininy fa 7:20. Jaona 2:10, andininy fa 7:20, dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany ry havana. Eny tompoko, mino a fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ry fiangonanao, manahoana ny finoanao a any Kristy? Ataonao a ho iza Kristy. Zava-dehibe manko izany ry havana, satria isika hoe kristianina, manana ny anaran'i Kristy, tondra ny anaran'i Kristy, ary ny fitondrantsika azy hoe manandratra zany anaran'izany a, sa manala baraka zany a anaran'izany. Raha tsy diso hoe fa nampianariko teto isotro tiavana ty fa tsy maninona sain'ny tompo miaraka manao révision tsika. Ny hoe Kristy dia voaositra, zay ny dikan'izany. Olona voaositra. Ao amin'ny Baiboly misy karazany telo ny olona ny mpanompon'Andriamanitra voaositra. Voalohany mpaminany, faharoa ny mpisorona, fahatelo mpanjaka. Ary Kristy amin'ny Mesia azy olom-boaositra azy dia nanatanteraka nyreo asa anankitelo ireo mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Ary ampatsahivina antsika izany ry havana, satria ianao amin'ny kristianina anao dia manao an'ireo asa anankitelo ireo koa amin'ny mampino kristianina anao. Tokony ho hita amin'ny fiainanao zany hoe mampaminany ianao zany, mampisorona anao zany, mampanjaka anao zany. Zany ny kristianina mahafantatra ny Kristy ka mandeha mendrika amin'ny fiantsoana hoe kristianina. Mpaminany, mpisorona, mpanjaka. Tsara momba mitady anina tsotsotro mora hitadiavana ny fampianarana dia hoe mpaminany ataontsika hoe mpisorona, pia, mpanjaka, pi, pa. Engane isika isotro fitiavana ry havana. Ho kristianina, pi, pa. Inona le pa voalohany? Inona le pi? Inona le farany? Zay, vita ny toriteny ry havana. Ndao ary azavaina kely fotsiny. Fa tena révision manko ty pi, pa ty. Ahoana mpaminany an Jesosy? Faran'izay tsotra ry havana. Jaona 2:20. Donc jerentsika. Jaona 2:20. Ny anaran'i Jesosy, tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Ianao mbola misalasala, ianao le miteny zavatra daladala ohatrany hoe fantatro fa misy zavatra ao ambony ao, misy an'izao ao ambony ao. Tsy fantatro intsony inona ny ao ambony ao. Andriamanitra ao ambony ao. Jesosy nahita azy teo an-tratrany ary manambara aminao hoe tena misy ry havana. Zany Andriamanitra izany. Jaona 15:15. Jaona 15:15. Ny anaran'i Jesosy. Jaona 15:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Non seulement Jesosy mampaminany azy miteny hoe tena misy re zao Andriamanitra zao, ary izay ny zavatra nilazainy rehetra dia nilazaiko anareo ary nasaiko ny rakety ny fanamasina tao amin'ny Baiboly. Zay le Jesosy mpaminany ry havanao. Mino zany va ianao? Mino zany va ianao? Mino ve ianao? Zay ny base fa tena misy Andriamanitra.
dia ahoana indray raha hoe Jesosy mpaminany dinona le papipa inona le pa voalohany ho antsika kristiana koa mpaminany mpaminany ahoana indray mampaminany antsika ry havana satria application le mampaminany an Jesosy za kristiana koa mpaminany le mpaminany a dia tena olona mpanambara ny anarany mpanambara ny anarany inona dikazany manambara ny anarany zany maro ngamba miteny hoe asa 4-12 hoe tsy misy anarana hafa nomeny antsika ety ambany lanitra azahoana famonjena ok fa zao le izy ry havana zao le izy ianao ve manambara ny anaran'i Jesosy ianao tanora miresaka aminareo sampatia miresaka amin'ny tanora rehetra manambara amin'ny rehetrarehetra ve ianao fa zandry kelin' Jesosy ianao ry havanao mahafinaritra moa tiana fanantenana avy amin'ny RVM misy dia tena tsy menatra mihitsy mijoro vavolombela tiana fanantenana antsoina hoe zandry kelin' Jesosy rehefa mijery ianao ve ny tanora namanao dia hoe miavaka tokoa raha aniny satria hoe zandry keliny Jesosy ry havanao tena anisan'ny mampalahelo ary lazaina anareo amin'ny mazoky amin'ny maray aman-dreny ry tanora malalo maro dia maro zany tanora zany manao fanao zao tontolo zao na lahy na vavy eo amin'ny 4-20 taona eo amin'ny 5-10 taona dia fa manana firaisana ranofa satria zany ny fanaony rehetrarehetra zany ny fanaony rehetrarehetra tsy mpanambara ny anaran'i Jesosy zany ry havana tsy mpanambara ny anaran'i Jesosy zany ary raha menatra ianao eo amin'ny atrehan'ny namanao ozy izy Jesosy zay menatra eo anatrehan'ity génération mpijangajanga sy mpanota ty taranaka mpijangajanga sy mpanota ty ho menatra azy rehefa ho avy amin'ny voninahitra menatra andreo tsy mivavaka reo ianao dia mba manao fanaony koa ianao ry havanao tsy kristianina mpaminany ianao io moa azy ivalaparana fa aloha janony io zay le hoe papipa inona le voalohany mpaminany ok inona le faharoa mpisorona Jesosy zany makristy azy izy no mpisorona ary tsy hitany hoe mpisorona fa mpisorona be jerentsika ny amin'ny mampisorona azy mampiavaka azy amin'ny mpisorona rehetra dia sady nanao sorona izy no zanak'ondry natao sorona anesorana fahotantsika zany ry havana io Kristy io ary ny rahany izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no azahoantsika famelan-keloka mpisorona izy Hébreu 7:21 Hébreu 7:21 amin'ny anaran'i Jesosy fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy amin'ny fianinana fa ity tamin'ny fianinana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianina Jehova ka tsy hanenina ianao no mpisorona mandrakizay Jesosy mpisorona mandrakizay efa voalaza teo hoe nandatsaka ny rany zanak'ondry tsy misy kilema teo amin'ny hazo fijaliana fa maninona mbola tenenin'ny Hébreu izy hoe mpisorona mandrakizay satria izy any an-danitra ry havana amin'izao fotoana zao eo an-tanana kavanan'Andriamanitra mbola manohy zany asa fisoronana zany satria maninona izy mifona hoa soanao izy mandram-piverenany ety an-tany misy lafy miroa zany le fisoronana le tety an-tany sy le fifonana ho antsika any an-danitra ry havana ary fisoronana mandrakizay izany zay majesosy an Jesosy dia ozy isika Kristy voaositra ho mpisorona tsika koa kristianina manana adidy aneo fa
sorona. Inona raha no ataontsika sorona? Satria mpisorona isika. Romanina 12. Romanina 12 andiny voalohany sy faharoa ry havana. Io ho an'le kristianina matsiaro teny hoe tsy maintsy ho mpisorona. Tsy maintsy ho mpisorona ianao amin'ny maha-kristianina anao. Ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona. Inona no atolotra? Ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Faharoa, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Za kristianina mpisorona, atolotro atao fanatitra ny tenako, ty tenako ty ry havana. Zay le izy. Mbola be loatra ry havana ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahavita misakrifie ny tenany fa tonga aty am-piangonana dia faly ampitera bika. Lehilahy moa manao chemise ana t-shirt fintsifintsy kely ireny, anehoana tsara fa tananao fa za bokona azonareo hoe za. Vehivavy manao le ana manarana mahasositra be le izy, mahasositra. Nefa manana anjara ety ambony ety, manana anjara ety amin'ny altara ety, atoloro fanatitra io tenanao io e, sakrifie le beauté fizikanao. Ary inganeo ka nana beauté intérieure, zay le zavatra. Zay. Sakrifie ho an'i Jesosy koa momba ny tenanao. Io confortnao io mbola be loatra ry havana ny hoe mahafoy ny asa fanompon'Andriamanitra. Satria hoe ka mitratra fahalainana, sady fahalainana ara-panany, fahalainana tsotrao. Sakrifio io tenanao io e, amin'ny maha-kristianina mpisorona anao. Fanompom-panahy ankasitran'Andriamanitra. Fanompona tsy le manatrakitra ety ihany. Fanompom-panahy amin'ny maha-kristianina mpisorona anao. Sakrifio io momba ny tenanao io ry havana. Zay zany le kristianina mpisorona manolotra ny tenany ho fanatitra velona zany. Mbola tsy mpisorona tsika malagasy ry havana. Matoa manjaka ohatran'io kolikoly. Anarany fotsiny maha-kristianina. Fa rehefa tratra ny fakapanahany vola, fatatsika zay fahafinaretana oetin'ny vola iny ho an'ny tenantsika, fatatsika zay laza oetin'ny vola iny. Tsy ny lehilahy ny vola maha-olona, vola maha-lehilahy. Zay le izy ry havana. Famarinana fahatelo farany amin'le papipa, inona moa le fahatelo mpanjaka. Ok. Kristy amin'ny voaositra azy dia voaositra tahaka ny mpanjaka rehetra. Haitsika le Matthieu 7:20 hoe efa nomena ny fahefana rehetra ety ambonin'ny tany, any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Azy ny fahefana rehetra. Ndao tsika jery kely ny Daniel fa efa manomana ny 2023 koa tsika isotro fitiavana. Ndao ary. Daniel 4. Daniel 4. Le mpanjaka nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ty resahany ty. Daniel 4:29 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahorohana avy fahorohana hiala amin'olona ianao ka ho any bibidia ny fonenanao. Ampinanina ahitra toy ny omby ianao ary fetrandro fito no laniana aminao ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Le tapany farany ny avo indrindra no maninona no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona
ka manome izany ho an'izay tiana. Meny any tany États-Unis, meny any Joe Biden. Eto Madagasikara io meny any Andry Rajoelina. Meny izy tiana. Aveo tsika mandinika hoe nisy alabato tsisy alabato zany teo. Tsy any le problème. Fa ny avo indrindra araka ny tenin'ny soratra masina ry havana no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona. Zany io Jesosy Kristy voaositra ho mpanjaka io. Dia isika koa ama-kristianina antsika dia hoe lazaina koa hoe mpanjaka. Hafa kely ny maha-kristianina antsika ry havana ama-mpanjaka antsika. Jerentsika ny Romanina 4:9. Romanina 4:9. Romanina 4:9 ny andininy 12 sy ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy koa azavela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany. 14. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Romains 6:12 azavela ny ota hanjaka. Ny tena mpanjaka ry havanao, kristianina mpanjaka dia tsy mamela ny ota hanjaka amin'ny tenany hanarahany ny filany. Zany maha-kristianina anao ry havanao. Ary misy teny fampanantenana tsika samy mahafantatra ny angotraka izany ady amin'ny fakapana zany ny ninona fakapana. Fa nareo izy tsy maninona tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Raha vao ambany lalàna ianao miteny ianao ohatra zao hoe za Jesosy tsy hanao kolikoly intsony, tsy maintsy tratra ianao satria le lalàna no miteny ianao hoe tsy mety io kolikoly io, tsy maintsy tratra ianao. Ozy isy Paoly ianao tsy ambany lalàna, fenao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ianao le hoe nidioviny tamin'ny rany no amarininy, eo ambany fahasoavana ianao. Ary ny fahasoavana iny manome anao hery hiatrena sy andresena ny fakapana ry havanao. Eo anatrehan'ny fakapana, eo anatrehan'ny ady mangotraka tsy maintsy atrehanao ry havana mba ho tena hoe kristianina mpanjaka ianao. Menara mivavaka hoe Jesosy misotranao tokoa ny amin'ny teninao ny amin'ny nanafahanao ahy tamin'ny fahatoran'ny fahotako sy ny fahazaran-dratsy rehetra. Fa aseho ia fa tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavanao dia tena ho mpandresy mandrakariva aho. Ndao arahaverintsika le kristianina maninona inona le voalohany inona le faharoa, inona le fahatelo, inona le voalohany. Ahoana mampaminany antsika manambara n'inona ny anarany Jesosy amin'ny fomba fiainantsika. Ndao averina hoe inona mampaminany antsika manambara ny anaran'i Jesosy amin'ny fomba fiainantsika. Inona indray le hoe kristianina mpisorona, inona no ataony fanatitra, inona no ataony sorona ny tenany. Okay? Inona indray le kristianina mpanjaka, Romanina 6:12 ahoana? Tsy mamela ny ota hanjaka amin'ny tenany anarany filany. Fahasoavan'Andriamanitra ry havana hampandehantsika menakavy ho tena kristianina Amen.